Amin'izay tontolon'ny fahasalamana azy hatrany dia matetika dia ireo vehivavy latsaky ny 17 taona no hiara-ny fahasarotan'ny fiterana eto Madagasikara. Isan'ny hiaran'izany ary ny etsy amin'ny CSB2 Alasoro ka ny roa amin'ireo vehivavy 50 isam-bolana miteraka ao amin'ity toeram-pitsaboana ity no tratran'izany fahasarotam-piterana izany. Tranga iray mateti-piseho ny fahasarotan'ny fiterana eo amin'ireo vehivavy bevoka latsaky ny 17 taona. Isan'ny hiaran'izany ny etsy amin'ny CSB2 Alasoro. Ny roa amin'ireo vehivavy miisa 50 isam-bolana teraka eto amin'ny ity pitsaboana sy fiterana eto Alasora ity no manana fahasarotana ka tsy maintsy entina any amin'ny hopitaly lehibe araka ny nambaran'ny médecin chef. Misy foana aloha ka compliqué hoe tsy maintsy referena satria eto aminay zao raha manao ny fijerena ny taremarika zany dia isam-bolana eo amin'ny misy eo ny anankiroa eo ny vehivavy bevoka latsaky ny 17 taona izay matetika ahitana fahasarotana zany nefa ndrendra ny tena marina zany efa tokony hoe satria fa mariska dia tokony efa tonga dia referena. Ho an'ny commune Alasora manokana dia manana ambulance hitondrana ny vehivavy teraka ka tokony alefany amin'ny hopitaly izy ireo. Vao tonga teto amin'ny photographe zay dia anisan'ny tena nataonay zava-dehibe ny fijerena amin'ity maternité ity. Nanolotra fandriana avy any ivelany misy anaky 20 tonga dia mena eo satria fantatra ny fahasarotan'ny asa eto amin'ity toerana ity. Dia ny ambulance koa araka nambaran'ny dokotera teo dia nanao fandamina vaovao zay dia mijanona eo amin'ny commune eo izy dia 24 heures sur 24 heures zany hoe raha sanatria misy fahasarotana ato dia tonga dia mitondra ny reny sy ny zaza ny amin'ny hopitaly izy. Ankoatran'izay koa marary rehetra moa zany atao anaty communauté dia hoentina gratuit. Manamora ny fiterana ny fanaraha-masony ireny mandritra ny voka raha ny nambaran'ireo mpampivelona izay tokony atao inefatra farafahakeliny mandrapiteraka. Manentana araka izany ireo mpitsabo ny mba hanatona andreny eny amin'ny tobim-pihasalamana. Zany dia manentana foana tokony izy. Izay koa manana an'ilay échographie dia anisany mba mampiny fanaraha-maso ihany koa izay saina manao échographie ny olona satria ahitana ny hoe fomba fipetraky ny zaza, fipetraky ny ahatra. Ireo azy miantoka ny fikarakarana andreny sy ny zaza eny amin'ny CSB2 Alasora.